Miarabanao indray ny tenako androany amin'ity alakamisy fa 7 volana aogositra ity. Ny rapsodiantsika androany dia mitondra lohateny hoe mivavaka ho an'ny olona rehetra. Ao amin'ny Timoty voalohany toko 2:2 dia milaza hoe koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra. Misy fahasamihafana lehibe ao amin'ny mivavaka ho an'ny firenena sy mivavaka ho amin'ny olom-pirenena. Rehefa mivavaka ho an'ny firenena isika dia mitondra lanja miavaka. Fa mivavaka ho an'ny tsirairay ao amin'ny firenena dia manampy lalindalina manokana ny fanelanelanana ataontsika. Rehefa mivavaka ho an'ny ganiana rehetra aho dia hafa noho mivavaka ho an'ny firenena Ghana. Ny vavaka ho an'ny firenena Ghana dia midika fifantohana amin'ny gouvernement, ny rafitra misy azy ary ny olona ao anatin'ny sistanina. Fa rehefa miteny ianao hoe mivavaka ho an'ny ganiniana aho dia manolotra ny vavaka ho an'ny ganiniana rehetra ianao. Na aiza misy azy eto amin'izao tontolo izao, ny vavako dia mikasika ny olona tsirairay izay mitonona ho ganiniana. Na aiza misy azy, izany dia mampiavaka manokana ny vavakao ary ahafahanao mifandray amin'ny olona amin'ny ambaratonga lalindarina kokoa. Izany ny tiany Paoly ho lazaina rehefa nanatitratra izy fa ny vavaka, ny fanelanelanana ary ny fisaorana dia tokony atao ho an'ny olona rehetra. Naiza ary ny tiany ho lazaina dia ny lehilahy, vehivavy, zazalahy ary zavavy rehetra. Misy dikany lalina rehefa mivavaka toy izany ianao, manampy amin'ny fambolena fitiavana azy ireo izany. Ny fivavahana ho amin'ny firenena fotsiny dia mety ahatsapa ho lavitra sy mahanjavozavo. Fa rehefa mivavaka ho an'ny vahoakan'ireo firenena ireo ianao dia lasa miavaka izany. Ny fanatonana amin'ny mivavaka amin'izany fomba izany dia mahatonga anao ho tiany olona. Manome lanja fanelanelanana nataonao azy ireo izany. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia manasa anao anao an'ity vavaka fanekempinoana ity zany teny dia ianao mamerina izany. Ray malalo, misaotra anao aho noho ny tombontsoa ny vavaka sy ny fanelanelanana. Amin'izao fotoana izao mivavaka ho an'ny olom-pirenena rehetra aho. Amin'ny fireneko mba azo famonjena aho. Na inona toerana misy azy mba hisokatra ny fo ny haino atakatra ny filazantsara, mba handraisa ny famonjena anao. Misaotra noho ny fijinjana fanahy be ho amin'ilay fanjakana manerana izao tontolo izao. Ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana sy ny fahita amin'ity dia hisy eo amin'ny tontolo andronao amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy tahina Andriamanitra.